Ny birao maleo tena idina amin'ny kolikoly na ny bianco dia rafitra iray napetraky ny lalàna laharana fa 12 tsipika ohatra 20 tamin'ny 12 ny volana aogositra taona 12 mahakasika ny ady amin'ny kolikoly. Izy dia anisan'ireo rafitra 5 izay napetraky ny lalàna hitarika sy hanatanteraka ny paikady-pirenena hiadiana amin'ny kolikoly. Raha ny birao maleo tena hidiana amin'ny kolikoly manokana dia azo lazaina hoe manana ny toerana izy eo amin'ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara satria dia miasa izy mitarika ny fanatanterahana ny ady amin'ny kolikoly amin'ireo lafin-javatra anankitelo ireo farafahakeliny dia ny fanabeazana, dia ny fisorohana ary ny fampiarana ny lalàna. Tsy pihako kely fa raha miresaka fanabeazana isika, ny tanjon'ny birao maleo tena hidiana amin'ny kolikoly raha ny marina dia tanjontsika ihany koa dia ny mba hanana ny olom-pirenena rehetra toe-tsaina mandà kolikoly aloha voalohany, ary ny faharoa toe-tsaina tsy mandefitra raha mahita trangana kolikoly. Fa raha miresaka ny fisorohana indray tsika dia anisan'ny tanjona zany ary ny tanjona goavana anatin'io dia ny hoe ampihenana ireo irika mety mampisy kolikoly na mahatanteraka ny kolikoly eo amin'ny sehatry ny asam-panjakana fa eny amin'ny sehatra rehetra hafa ihany koa. Raha miresaka fampiarana lalàna kosa isika, ny birao maleo tena hidiana amin'ny kolikoly dia nomeny lalàna andraikitra manokana hanao fanadihadiana. Ankoatran'ireo rehetrarehetra ireo nefa ny birao maleo tena hidiana amin'ny kolikoly ihany koa dia nametrahany lalàna andraikitra mba handray sy hikirakira an'ireo fanambaram-pananana izay ataon'ireo olom-panjakana izay voakasika izany. Fa ny birao maleo tena hidiana amin'ny kolikoly ihany koa dia natao hiara-iasa amin'ny sehatra iraisam-pirenena na ihany koa amin'ny sehatra anatiny mahakasika an'izany ady amin'ny kolikoly izany. Ny bianco mandray fitarainana, ary rehefa voaray ny fitarainana dia tsy maintsy mandalo ataontsika hoe sivana, izany hoe fandinihana moa zany no tiana io tenenina anatin'io satria tsy ny fitarainana rehetra voaray ny bianco akory dia manana endrika kolikoly avokoa, fa mety ho vokatra ny tsy fahalalahana na mety koa hoe vokatry ny hoe tsy hitan'ny olona intsony izay andehanana, fa ny bianco sisany mety hoe azo ianteherana dia tonga aty amin'ny bianco avokoa ny karazana fitarainana rehetra. Izay no mahatonga hoe tsy maintsy misy ny fandinihana eo anivon'ny komita manokana mahakasika an'izany hoe mahakasika trangana kolikoly ve ilay raharaha sa tsy mahakasika trangana kolikoly. Rehefa mahakasika trangana kolikoly ilay raharaha dia manokatra fanadihadiana ny bianco. Fa raha tsy mahakasika trangana kolikoly kosa izy dia tsy manokatra fanadihadiana ny bianco fa kosa manome sosikevitra ho an'ilay olona nametraka fitarainana. Fa tena izany tokoa ny zava-misy, ny olona tsy mahalala afa-tsy bianco raha vao resaka ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara. Dia izay no mahatsara n'ilay hitondrana fanazavana sahala amin'izao. Ny eto Madagasikara misy rafitra 5, eo ny bianco, fa eo ihany koa ny CEC, eo ihany koa ny aray, eo ihany koa ny samifina, fa eo ihany koa ny pôle anticorruption na ny PAC. Tiana ihany mampahafantatra fa samy manana ny tandrifina andraikiny ireo ataontsika hoe rantsana na ireo agence anankidimy ireo eo amin'ny na rafitra miady amin'ny kolikoly anankidimy ireo, samy manana ny tandrifiny andraikitry ireo. Ny zavatra tsy maintsy atao zany zao dia voalohany fampisehoana amin'ny vahoaka malagasy fa miombona io rafitra io ary miara-mirona makany amin'ny fampahombiazana ny ady amin'ny kolikoly amin'izay manandrifiny tsiraray avy. Ary mampahafantatra ihany koa ny olom-pirenena
hoe inona ny mahasamihafa ny andraikitry nyreo ataontsika hoe rafitra anankidimy ireo. De rehefa fantatry ny olona mantsy zay de tsy misalasala ny olona. Ohatra fotsiny ahy zao raha vao mahita trangana kolikoly dia raha ny marina mankaty amin'ny Bianco aloha zany mametraka fitarainana. Fa rehefa vita ny Bianco ny fanadihadiana kosa dia ho aterina any amin'ny pôle anticorruption lay raharaha na lay olona nahavanina ny eloka. Ary rehefa vita ny pôle anticorruption kosa ny fandinihana ny raharaha ka misy ny ataontsika hoe reo arena azo na vokatry ny fanaovana kolikoly dia azo ny pôle anticorruption atao ny manao ny fanagiazana ka ny aray indray no manatanteraka ny famerenana an'izany arena tsy ara-dalàna izany amin'ny fanjakana. Ary raha misy trangana ataontsika hoe na fiahiahiana amin'ny ataontsika hoe famotsim-bola na ireo ataontsika hoe fikirakirana vola tsy ara-dalàna dia ny samifinina afaka miditra an-tsehatra manao tatitra manadiady mahakasika an'izany de manao tatitra ary ny tatitra iny afaka alefa any amin'ny pôle anticorruption ary afaka alefa ny pôle anticorruption aty amin'ny Bianco indray anaovana fanadiadiana ary aorian'ny fanadiadiana miverina any amin'ny pôle anticorruption indray le raharaha ho tsaraina hoe anaovana fanenjehana ho tsaraina de toy izay hatrany. Ny CSI kosa ny CSI zany azo lazaina hoe ataoko hoe io zany rafitra anankiray sady miantoka ny fahaleovantena n'ireo rafitra efatra ireo izy no miantoka ihany koa ny ataontsika hoe ny rindra ny firindran'ny asan'ireo rafitra efatra hafa ireo ny CSI. Ao anatin'izany izy manao fanjohiana manao ny tombana mahakasika ny rafitra miady amin'ny kolikoly. Hitanao amin'izany fa samy manana ny tandrifiny andraikitra nefany mifampiankina ary miara-miasa ireo rafitra dimy ireo. Ny birao malao tena dina amin'ny kolikoly de tena manana paikady tokoa entina manatanteraka an'io fa tiana ihany mampatsiahy fa tena andraikitra tsy azo alàna eo anivony sampandrara na antokon-draram-panjakana ny fametrahana ny antsoina hoe politika anatiny entina miady amin'ny kolikoly na ihany koa rafitra anatiny entina miady amin'ny kolikoly. Ary tsara ihany mahafantatra fa ny tsy fanatanterahana izany dia heverin'ny lalàna ho toy ny endrika ny kolikoly sahady. Io le hoe infraction de abus de fonction na fanararaotana fisahanana asa ary mahavoasazy 2 taona hatramin'ny 5 taona an-tranomaizina. Zay ny lazanay hoe tena tsy maintsy ampina ny antokon-draram-panjakana na sampan-draram-panjakana mba hametraka ny politika anatiny io, hametraka n'ireo rafitra anatin'ireo. Ka raha miresaka tsika hoe inona ny paikady hoentin'ny Bianco hatanteraka an'izany de voalohany zay de manatona. Tena manatona an'ireo sampan-draram-panjakana ireo na ministera ireo mba hahatonga an'zareo atsiaro ny andraikiny, mba hahatonga an'zareo anatanteraka an'io. Amin'ny sampan-draram-panjakana ny tsara mahafantatra fa misy ihany ny finiavany ary everiko fa tena misy satria ny ataontsika hoe ny lehibe ny sampan-draram-panjakana rehetra eto Madagasikara na ny lehibe voalohany faratampony amin'ny firenena ny efa mametraka ho laharam-pahamehana ny ady amin'ny kolikoly. Ary zay ny lazana hoe tena mifanindran-dalana tokoa amin'izay voalaza ny paikady-pirenena, amin'izay voalaza ny fifanarahana eo anivon'ny firenena mikambana mahakasika ny ady amin'ny kolikoly izany rehetra izany. Ka ny Bianco dia manentana andry zareo manosika andry zareo ny Bianco dia manampy andry zareo ahatanteraka zany andraikiny zany. Ary hatreto zany tena efa hita sahady ny vokatra fa mirona kokoa any amin'ny fahombiazan'ny ady amin'ny alalan'ireo ataontsika hoe rafitra anatiny miady amin'ny kolikoly isan-tsehatra ireo. Izy aloha tena manova zavatra ary mino fa efa manao an'izany ireo ministera na sampan-draram-panjakana ireo fa angambany mety hoe fanatsarana angambany no mety hoe ndeha ho resahana satria ny an'ny rafitra miady amin'ny kolikoly mantsy tena anaovana tatitra ampahabe maso lay asa vita
fa ny any mety hoe mahazatra angamba ny any ministera na nyreo sampandra-panjakana reo tatitra any amin'ny fivoriana isan-karazany a tatitra eo anivony filan-kevitry ny ministra na filan-kevitry ny gouvernemanta fa misy koa manao tatitra mpahabe maso mazava ho azy fa ny fanatsarana angamba ny mety hoe ho atsaraina kokoa amin'ny lafiny hoe tena misy fotoana mihitsy ny mety hoe hanaovana n'le tatitra angambany raha fahazahoako an'izay hevitrytsika izay a fa ny Bianco ny tena marina ny zava-dehibe dia izao ny Bianco dia mandresy lahatra manosika mamporisika ny sampandra-panjakana rehetra hampahafantatra ny olom-pirenena na ny vahoaka ny asa vita nandritry ny taona zany ange tafiditra ao anatin'ny famaliana ny antsoina hoe tandrifina andraikitra ho an'ny tompona andraikitra isan-tsokajany dia everiko fa raha misy ny mety hoe ahafahantsika manatsara kokoa an'izany dia miroso kokoa tsika zany any amin'le hoe fampanjakana ny mangarahara dia amiko zany a dia ilaina ny fanatsarana n'izay fanaovana tatitra ho an'ny vahoaka izay. Ny fanaovana fanamparam-pananana ny déclaration de patrimoine tena andraikitra voalazan'ny lalàna tokoa tsy maintsy atao. Andinin'ny faharoa amin'ilay lalàna voalazako teo a ilay lalàna 2016 020 iny a no milaza an'izany. Ekena tokoa fa mbola azo lazaina hoe mbola maro a nireo tsy nahavita fanambaram-pananana. Misy antony maromaro mety mahatonga an'izany fa ny tena goavana amin'ireo dia ny fahavarianana na ny fanadinoana. Tsy dia tena mipetraka loatra ilay ataoko hoe tsy finiavana tsy hanao an'ilay fanambaram-pananana fa misy ilay ataontsika hoe fanadinoana na variana ny tompon'andraikitra mahakasika an'io. Ny politika napetraka ny Birao Maleto dimy amby kolikoly aloha dia niroso kokoa any amin'ny fampatsehivana, any amin'ny fanentanana mba hanao an'io andraikitra io na io fanambaram-pananana io. Na izany na tsy izany ny Birao Maleto dimy amby kolikoly efa niroso tamin'ny fampiarana ny lalàna nanaovana ny fanadiadiana mahakasika an'ireo sasatsasany izay tsy nahavita fanambaram-pananana tamin'izany. Ny tiako resahana dia izao, raha mijery tsika mbola Amanarivo ny tsy nahavita fanambaram-pananana dia raha ny olona Amanarivony no hosamborina avokoa alefa ho any am-ponja eo tsika zany tsy maintsy mametraka hoe paikady mety kokoa ahatsara zavatra hoe ndao aloha hialana nenina amin'ny alalan'ny fanentanana, amin'ny alalan'ny famporosiana fa tsy maintsy kosa hirosoana tsikelikely ny fampiarana ny lalàna na ny fanasaziana raha misy mbola mini tsy manao. Ary amin'ity ndray makity zahay dia efa handefa taratasy fampatsehivana aman-jatony mba hahafahana manaitra an'ireo faraparany fa raha mbola tsy manao an'ilay fanambaram-pananana kosa aorian'izay mazava ho azy fa tsy maintsy hirosoana ny fampiarana ny lalàna. Io moa efa napetraka ny lalàna io ary matoa napetraka ny lalàna natao ampiarina, ny olona koa zany tokony hahafantatra ny zoany manoloana an'izany. Ny ezaka nataon'ny Bianco aloha mampahafantatra ny zo, mampahafantatra ny hoe fandikan-dalàna ny antsoina hoe valibontana na représailles na hoe valifaty. Satria izay angeny mahatonga ny olona tsy sahy mitoroka ny tena marina, izay mahatonga ny olona tsy sahy mijoro vavolombelona ny tena marina, matahotra ny valifaty na valibontana amin'ny teny frantsay hoe représailles. Raha misy ilay tranga aloha ny Bianco tsy misalasala, manokatra fanadiadiana mahakasika ny fandikan-dalàna anankiray izay heverin'ny lalàna fa miendrika kolikoly antsoina hoe valibontana na représailles. Fa hatreto zany tsy dia misy olona firy manao fitarainana mahakasika an'izany. Fa ny anay moa ny adidinay dia manentana, ny adidinay mampahafantatra. Ary izay no mahatsara fandaharana tahaka itony na
zavatra salama zao mba hahafahana mampafantatra ny olona rehetra indrindra fa ny tanora mba mahatsapa zany hoe ay moa zany a rehefa hiarana antsonjay rehefa hiarana valibontana tena marina le valibontana angamba ny tena mahalaza n'lay reprizay dia azo atao tsara ny mitory ka ahafahany Bianco manokatra fanadiadiana momba n'zany anasaziana an'le olona tompona andraikitra tomponantoka tamin'izany fandikan-dalàna zany. Ny Bromaleo tena dia mikolokolo zany dia lazaiko eto fa tena misokatra amin'ny olona rehetra amin'ny fiara-miasa. Na ao anivon'ny rafitra miady mikolokolo dia tena misokatra tanteraka ny Bromaleo tena dina mikolokolo. Indrindra fa amin'izao endriny izay hitarihanay azy zao dia misokatra tanteraka. Ny antony dia tsotra, miady mikolokolo averiko indray ady hiara-manana, ady iombonana ka tsy maintsy miara-misalany rehetra ahafahantsika mahazo fandresena. Zay no mahatsara ny hoe tsy maintsy miara-miady ao anatin'io zavatra io mba haresy, mba hahatonga an'le kolokolo ho resy, hahatonga antsika handresy ny kolokolo. Ny farafaratsiny mba mihena ny kolokolo eto Madagasikara. Misokatra zay amin'ny fiara-miasa atao anatin'ny rafitra miady amin'ny kolokolo, misokatra ihany koa zay ny fiara-miasa eo amin'ny sehatra ataoko hoe isan-tsokajiny eto anivon'ny firenena. Miara-miasa amin'ny fiarahamonim-pirenena izahay miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana, amin'ny ireo sehatra miankina amin'ny fanjakana rehetra, sampandraram-panjakana rehetrarehetra, miara-miasa zay amin'ny sehatra tsy miankina rehetrarehetra tsisy ankanavaka, miara-miasa izahay amin'ny fikambanana rehetrarehetra zay mety hoe afaka mandray anjara ao anatin'izany ady amin'ny kolokolo izany. Miara-miasa zahay amin'ireo mpiara-miombonantoka sy mpamatsy vola, fa amin'ny sehatra irasam-pirenena ihany koa miara-miasa zay amin'ny firenena rehetra zay manao an'izany ady amin'ny kolokolo izany, indrindrandrindra fa ny firenena zay nanao sonia ny fifanarahan'ny firenena mikambana mahakasika ny ady amin'ny kolokolo. Ngamba n'le tena teknika manokana entina manatanteraka ny fanadiadiana mety hoe tsy voatery ho lazaina fa ho lazaiko anareo ny voalazan'ny lalàna kosa. Ny Bromaleo tena dina amin'ny kolokolo dia manana ny fahefana, nomena fahefany mpikaroka fandikan-dalàna. Zany hoe amin'ny teny frantsay zany izy nomena ny pouvoir d'officier de police judiciaire na OPJ. Ao anatin'izany zany dia tena mikaroka ny fandikan-dalàna, ny infraction. Amin'ny ankapobeny raha ny paikady heloka no resahana zany anankiroa ny anisan'ny lalana ahafahana mahita zany na io fanadiadiana tsotra, enquête préliminaire zany hoe mialohan'ny fanenjehana, na io fanadiadiana fanatrarana ambodiomby, na io enquête de flagrance de délit. Reo zany azo ampiasaina. Ny Bromaleo tena dina amin'ny kolokolo dia mampiasa an'ireo. Araka n'le voalazanao teo iny moa mampiasa fitaovana sy ny ohatratra zany rehefa ohatra ka miditra amin'ity le procédure de constatation en flagrant délit izahay dia tsy maintsy mampiasa fitaovana raitra moderna mba hahatonga an'le olona tsy afaka handatsony amin'izay eloka vitany. Dia io tsy ferana fa ny lalàna efa nametraka ny fahafahany Bianco mampiasa an'izany. Ary anisan'ny hoe anankiray tena hoe malaza moa anatin'ny lalàna dia hoe fanaovana ny livraison surveillée na fanomezana an'le zavatra nangatahan'le olona, zany hoe kolokolo nangatahan'le olona, zany hoe tiany ho raisina fanatratrarana an'io amin'ny alalan'ny fanatrarana ambodiomby. Zay zany zao anisan'ny ampiasain'ny Bromaleo tena dina amin'ny kolokolo. Ary tena miteny aminareo fa tena io fanatrarana ambodiomby io anisany fomba mahomby anankiray entina ataontsika hoe mahazo na mahatanteraka fanadiadiana tsara indrindra. Voalohany aloha tsy hoe nomena lanja mihoatra ny hafa ny fanabeazana, na nomena lanja mihoatra ny hafa ny fisorohana, na nomena lanja mihoatra ny hafa ny fanadiadiana,
fa mitovitovy ny lanjan'ireo eto anivo ny birao mahaleo tena diny amin'ny kolikoly. Raha mikasika ny fanabeazana manokana, ny birao mahaleo tena diny amin'ny kolikoly dia tena anisany ireo rafitra angambany miavaka ao anatin'io satria izy ny tena manao an'io fanabeazana io amin'ireo rafitra dimy ireo. Dia anisany hoentinay manatanteraka ny fanabeazana satria raha vao miresaka fanabeazana mantsy tsika manomboka avy any amin'ny ankizy madinika, tanora. Hatrany amin'ny fahazazany ny olombelona dia tokony beazina, hanana toe-tsaina mandà kolikoly, hanana toe-tsaina tsy tia kolikoly ary tsy manaiky raha mahita trangana kolikoly fa tsy maintsy mitoroka. Zay mahatonga hoe ampianarina ny ankizy dia ny any amin'ny fahazazany, dia ny any amin'ny fahatanorany, inona moa ny atao hoe kolikoly ary inona ny andraikitry ny olona-pirenena manoloana ny kolikoly. Inona ny zavatra tokony ho fantatry ny ankizy mahakasika an'izany ady amin'ny kolikoly izany. Zay le hoe fampidirana ao anatin'ny taranjam-pampianarana, anatina programam-pampianarana ny ady amin'ny kolikoly. Fa ankoatran'ireo dia mamondrona an'ireo tanora ao anatin'ny antsoina hoe tambazotra ny fahitsiana sy fahamarinana. Io le hoe RHI, réseau d'honnêteté et d'intégrité. Mba hatonga an'le tanora ifanabe izy amin'ny alalan'ireo talenta maro samihafa ananany, ifanentana amin'izy samy tanora mba ahafahana zany mampitombo ireo ataontsika hoe olona tanora izay mandala ny fahitsiana sy ny fahamarinana. Fa ao anatin'izay fanabeazana izay ihany koa manabe ny olom-pirenena rehetra tsy ankanavaka ny Bianco, ngamba ny fantatsika ilay fandarana malaza antsoina hoe AIK, aok'izay ny kolikoly endrika fanabeazana izay hoentiny birao mahaleo tena dina amin'ny kolikoly izany. Fa ankoatran'ireo be da be, raha tsy hilesaka afa-tsy ny fanentanana sy ny ataoko hoe ireo fanetsehana n'ireo mpiasam-panjakana na mpiasa any amin'ny sehatra tsy miankina mba handala fahitsiana sy fahamarinana dia tafiditra daholo zany zay ao anatin'ny endriky ny fanabeazana ataony birao mahaleo tena dina amin'ny kolikoly. Aminay atao amin'ny Bianco aloha dia tiana ihany manamarika fa ny lalàna napetraka efa tsara, efa azo ampiasaina tsara, fa saingy mbola azo hatsaraina. Ny fanatsarana izay tokony hoentina zany mitodika mandrakariva any amin'ilay fifanarahana teo anivon'ny firenena mikambana mahakasika ny ady amin'ny kolikoly. Mbola misy ireo andininy ao anatin'io fifanarahana iraisam-pirenena io izay tokony mbola hanaovany firenena malagasy ezaka manokana ao anatiny. Everiko angamba raha misy ny fanatsarana ny lalàna dia ny mahakasika an'ireo, ohatra amin'ny teny fotsiny eo amin'ny lafin'ireo ataontsika hoe endrika na ina moa ilazana an'izany, immunité na hoe ataontsika hoe zo ho an'ireo tompon'andraikitra na tompon'andraikitra ara-panjakana na tompon'andraikitra ambony tsy azo enjehana raha tsy mahazo alalana avy amin'ity sy ny sisa, na indrindra fa ny mpiasam-panjakana izay hoe tsy azo anaovana ankety, izany hoe tsy azo anaovana fanadihadiana, dia ireny satria voalaza ny fifanarahana iraisam-pirenena zao mihitsy voalaza zao ny firenena rehetra zay nanao sonia an'ilay fifanarahana dia manao ezaka mba tsy hahatonga ireny zo ireny ho sakana amin'ny fanadihadiana, amin'ny fanenjehana, amin'ny fampiarana lalàna mikasika ny kolikoly. Io zany mbola anaovantsika malagasy ezaka zany mahakasika an'io. Heverinay ihany koa eo amin'ny lafin'ilay ataontsika hoe mpaikandro entina ahafahana zany manenjika ny fandikan-dalàna miendrika kolikoly mety mbola azo hatsaraina ihany satria hatreto le izy dia manomboka eo amin'ny ataontsika hoe fahafantarana na fahitana n'ilay fandikan-dalàna no isaina ilay mpaikandro na io prescription moa zany ahafahana manenjika ny fandikan-dalàna anankiray
everina fa indraindray izy io a samy manana ny mety fomba andikany azy na interpretena anazy ny tsiraray avy fa tsara mety hoe azavaina misimisy kokoa io anatin'ny lalàna hoe atraiza marina no ilazana fa manomboka izy io. Ny an'ny firenena hafa misy ny an'ny sasany a tena tsy voafetra ny fotoana anenjehana, zany hoe imprescriptible io. Tena misy ny firenena manao an'izany a, de misy koa ny an'ny firenena ataony lavabe mihitsy ara lay fepitoana de mba ahatonga lay fandikan-dalàna azo enjehana amin'ny fotoana maharitra ka tsy hoe noho ny amin'ny fotoana zay iarahantsika mahafantatra fa mifanindran-dalana amin'ny zavatra maro samihafa ny fotoana dia tsy voahenjika ny fandikan-dalàna miendrika kolikoly fa fanatsarana avokoa zany rehetra zany. Ankoatran'izay moa anatin'izany mety hoe fiarovana ny zony ataontsika hoe ny mpitory a na ny mpijoro vavolombelona ao anatiny a, mbola azontsika tsaraina mikasika an'izany. De ireo angamba ny fijeriko anazy raha hoe anontanianao maimaika anisany hoe mety azontsika tanisaina hoe raha misy fanatsarana azo atao mahakasika an'izany a de anisany azontsika tsaraina mikasika an'ireo. Mikasika ny fisorohana everiko angambany fa fanamafisana no mety hoe apetraka ao anatin'ny lalàna ny amin'ny hoe endrika na fisorohana tokony ataon'ireo a tompona ndraikim-panjakana sy ny fandrindrana an'izany fisorohana zany azo atsaraina ihany koa anatin'ny lalàna. Ny zava-misy eto amintsika raha mahatsikaritra ianareo a, ny famonjana efa zary tsy atahoran'ny olona. Ny lalànantsika zany zao mametraka foana le hoe famonjana, lamandy, fa ny tena marina ny famonjana. Raha manontany ny malagasy ianao, manontany ny olona anao de famonjana ny andraindray ny olona. Ny gadra ve rakoto, ny gadra ve rabe, ny sazy ve rasoa, sy ny sisa sy ny sisa. Zay ny andrasan'ny olona. Fa izao rehefa tena dinihana ny ady amin'ny kolikoly a, ny tena hita hoe mahomby indrindra lay famerenana amin'ny laoniny, lay toe-karena na toe-bola ny simban'ilay kolikoly. Amin'izay koa ny ady amin'ny kolikoly tena misy fiandraikany mivantana amin'ny fampandrosoana. Aminay zany tena raha misy ny fanatsarana tokony atao a dia ny fanomezana lanja, ny fanasaziana ara-bola, fanomezana lanja, ny famerenana amin'ny fanjakana ny arena azo ny tsy ara-dalàna na azo tamin'ny kolikoly. Ireo ny heveriko fa mahomby. Zao mantsy, ino mo mahatonga ny olona manao kolikoly? Tianan-karena izy, tianam-bola izy. Fa rehefa alainao aminazy ny arena azony tamin'io, alainao aminazy ny vola azony tamin'io, mino a fa tena tsy ahitany tombony intsony a ny anaovana kolikoly. Ary zay ny heveriko fa zava-dehibe. Ny kolikoly a matoa tanteraka tsy ampy ny mangarahara. Ny kolikoly a matoa tanteraka tsy mirindra ny tsy mazava na tsy mirindra ny fomba fiasa. Jereva anao amin'ny sampandraram-panjakana, matoa ny olona anankiray tafalatsaka anatin'ny fanaovana kolikoly, tsy fantany izay le hoe inona moa ny azony atao, inona ny tsy azony atao, fa ny zavatra mamahy azy le servisy tsy mety azony na izony a tsy mety voaharo. Faniny izy tsy hitany intsony izay ho atao, farany izy miteny hoe inona rangany azo atao a? Ahoana no anaovana an'ity? Tanora moa no mety antefaniny zao resadresakantsika zao a, zay no mahatonga amin'ny teny an'izay. Fa raha tena tiantsika ahomby ny ady amin'ny kolikoly a, tsy maintsy apetraka ny mangarahara, tsy maintsy apetraka ny fomba fiasa. Io moa le hoe manara-penitra, hoe mametraka ny fenitra araka ny tokony ho izy, takiany le asa, ahatonga ny olona mahalala an'le asa, mahatonga ny olona atoky an'ilay sampandraram-panjakana na antokony asa, ahatonga ny olona tsy misalasala. Fantany ohatrinona ny tokony alohany raha mila an'ity izy, fantany aiza ny tokony andehanany raha mila an'ity izy, fantany afrina ny tokony andrasany
raha mila nyity izy. Raha zany zavatra zany tena mipetraka, mino fa tena mihena ny kolikoly. Tsy de hoe le sampandrarahana asa loatra, io moa mahasarotiny olona le resahana foana hoe fa maninona zay foana voatonona, fa maninona zay foana no resahana. Na izana tsy zany a, manara-baovao tsika, manaraka ny seraserintsika, fa anisany mbola mampikaikaika ny olona kosa aloha, tsy maninona fa tenenina zany, eo amin'ny lafiny fitsarana, eo amin'ny lafiny ataontsika hoe fikarohana fandikan-dalàna na anivon'ny force sy ny sisa, fa eo ihany koa, za tsy teny hoe indrindrandrindra, fa eo ihany koa ny eo amin'ny lafiny fananan-tany. Fa izao ny tena torian'olona be indrindra ty amin'ny birao maleo tena dina amin'ny kolikoly dia any amin'ny fitsinjaram-pahefana, fa indrindra fa ny ben'ny tanàna. Ireo no tena be mpitory indrindra aty amin'ny birao maleo tena dina amin'ny kolikoly. Ka ilazana amintsika zany a, ndao ataontsika hoe ireo miandraikitra nyreo fanomezana servisy ilain'ny vahoaka amin'ny andavanandrony indrindra no tena voakasika. Jerevo ange abetsahan'ny olona tonga amin'ny fitsarana isan'andro isan'andro. Jerevo ny olona mitady raharaha any amin'ny lafin'ny fananan-tany isan'andro isan'andro. Ny olona zay tsy maintsy mifanerasera mpitandro ny filaminana na eny an-dalana na any amin'ny birao isan'andro isan'andro. De everiko fa ohatrany hoe tonga de hoe hita hoe amin'ny teny frantsay moa hoe ohatrany hoe c'est tout à fait normal la logique. Ohatrany hoe ireo no tena ainoana na andraisana fitarainana mety maromaro kokoa noho ny any hafa. Fa zany tsy midika hoe milamina be koa ny any hafa ohatra fa tena anina, fa mety misy fa io koa tsy de voatery mitory ny olona fa de any izy mangina any. Anatin'ny horesana amin'izany ohatra ny fahasalamana, mety misy mitaraina any fa mety tsy de betsaka ny mitory. Fa zany koa tsy midika hoe tena be kolokolo koa any na ohatra zany, fa itsika rehetrarehetra samy mahafantatra. Fa raha ny statistika ty anivon'ny birao maleo tena dina amin'ny kolikoly aloha, mitana larana voalohany amin'ny doléance, zay ngamba ny tianao resahana, reçu dia ny collectivité territoriale décentralisée sy ny fitsarana ary ny secteur foncier. Ny birao maleo tena dina amin'ny kolikoly dia tena manakaiky vahoaka ary mbola miroso bebe kokoa amin'izany izy ankehitriny. Satria tsika miteny zao dia manana fitaliavana iraisam-paritra anankienina ny birao maleo tena dina amin'ny kolikoly eo amin'ireo ataontsika hoe renivohim-paritany teo aloha ireo. Fa ankoatran'ireo dia efa rantsa-mangaiky anankiefatra na masivoa anankiefatra no mitsangana any amin'ny faritra Anosy, any Tolagnaro manana birao any ny Bianco, misy ihany koa ao Manakara ary misy ihany koa any Morondava. De Morondava manokana moa misahana faritra anankiroa, Menabe sy Melaky. Misy ihany koa any Sambava misahana ny faritra Sava. Ny fanirianay dia hitombo izy io any amin'ireo renivohim-paritra zay mbola tsy indrindra fa ireo faritany zay manana faritra maromaro tsy mbola misy rantsa-mangaika any anivon'ny faritra. De anao ezaka ny birao maleo tena mba anatonana an'ireo zany, anakakezana kokoa ny vahoaka. Fa ankoatran'izany ny birao maleo tena dina amin'ny kolikoly dia manatona. Raha manao fanadihadina izahay zay de tsy hoe miantso an'le olona ho tonga ty amin'ny birao fotsiny ihany, fa manatona akaikikaiky kokoa an'ilay vahoaka na le olona moa mazava ho azy anaovana fanadihadina. Fa rehefa manao fanabeazana sy fisorohana koa zay dia manatona any amin'ireo sampandraram-panjakana mety hoe any lavidavitra an'ireo tonga any izay. Commune randrandray tonga ny birao maleo tena dina amin'ny kolikoly, fa zany rehetra zany moa mitaky fitaovana, miankina amin'ny fitaovana eo am-pelantanana ihany ny ahafahana ataontsika hoe manatsara kokoa an'izay fanakekezana ny vahoaka zay. Ankoatran'ny zay rehetra zay dia tiako ihany koa manamarika fa anisany zava-baovao napetraky ny Bianco ny fametrahana amin'ny Masivoa eny anivony seranam-piaramanidina iraisam-pirenena eny Ivato. Ary Atsoatsy ho apetraka ihany koa ny any Anosy Be
Ny antony a misy ezaka manokana ho ataony Bianco eo amin'ny fampihenana ny kolikoly eo anivon'ny seranam-piaramanidina. Mino izahay fa ireo mpiara-miombonantoka rehetra, ireo mpiara-miasa rehetrarehetra ao anivon'ireo seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ireo dia hifanometanana aminay mba hahafahana zany tena hoe mampihena an'ilay kolikoly izay nahazahoam-pitarainana moa tao ao.